5 febroary Victor miadana mpampianatra minisitra solombavam-bahoaka tamin'ny fotoana nitondrany filoha Philbert Tsiranana ary efa lehibe nilanelam-panahy i Victor miadana. Ny 20 Jolay 2009 no naterahany tany Antsohihy. Nianatra tany amin'ny École normale d'instituteur de Nice ny taona 1790. Toerana maro no efa nampianaran'ny Victor miadana tany Ambohibo mandry tsara no nanombohany ny taona 1790. Nifindra tao mandry tsara villa avy eo hatramin'ny taona 1790. Isan'ireo toerana nampianarany ihany koa ny tany Analalava ny taona 1790 ka hatramin'ny 1790. Nampianatra tao amin'ny École Le Mire de Vélier ny taona 1790. Teo amin'ny sehatry ny politika dia mpanolotsiana-paritany tany Diego Suarez ity olo-malaza iray ity, solombavambahoaka sy minisitra nandritra ny Repoblika voalohany. Izy no nisahana ny vola sy ny teti-bola tao anatin'izany fotoana izany, sekretera-panjakana nisahana ny teti-bola ny taona 1900 hatramin'ny 2009. Ministry ny vola sy ny teti-bola ny taona 1900 ka hatramin'ny 1900. Ministry mpanjakana nisahana ny vola sy ny varotra 1900 ka hatramin'ny 2700. Taty amin'ny fitondran'ny filozafy Albera indray, vao hita teo amin'ny sehatry ny politika Victor miadana, izy no notendrena ho filohan'ny médiature de la République tamin'izany. Ny 5 febroary 2010 no nodimandry teo amin'ny 20 taonany ity olo-malaza iray ity. Febroary 1770 nanolorany General Gabriel Ramanantsoa ny fahefana ho an'ny Colonel Ratsimandrava ny fahefana feno. Tamin'ny fotoana io no nivohan'ilay teny malaza hoe tsy miamboa didy ao mon général.